Manolotra ny arahaba tompoko miamaina indray aloha ny andro any amin'ny morontsiraka atsinanana sy ny ilany atsinanana nosy hatramin'ny farany herinandro fa na izany na tsy izany aza dia mety hisy ihany ny herijika isina tandrifindraona eny antsefatsefany eny. Araka izany ara dia mikisaka any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny ny oram-baratra. Raha tazantsika amin'ny sary izao ihany koa dia misy an'ity rindrin-drahona ity na ilay antsoina hoe front ato atsimon'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay tombanana amin'ny merotsakorana indray any amin'iny tapany atsimon'ny nosy iny atao anatin'ny 3 andro manaraka. Mandrafitra ny toetry ny andro any amin'ny faritra avaratry ny nosy kosa ny ZCIT ny zone de convergence intertropicale. Araka izany dia saika mbola mitoy hatrany aloha ny oram-pahavaratra aty amin'ny tapany avaratra sy avaratra andrefan'ny Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray dia misongadina be aloha ny fidina izay maripana ambony indrindra izay ho antsika any amin'iny faritra avaratry ny nosy iny manodidina eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 degré eo ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny afovoantany kosa dia tombanana isy fiakarany miandalana izany hatramin'ny farany herinandro. Raha mahakasika ny mety ho fiforonana rivo-doza ato anatin'ny faritra masina misy antsika indray dia tsy ahina aloha hatramin'ny farany herinandro fa hitantsika eo ihany ny mahakasika izay amin'ny herinandro manaraka. Andao jerentsika amin'ny antsipriany ary mivinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina azo orana ny aty amin'ny faritra Diana, Sava, Analanjorofo ary ny morontsiraka ny faritra Atsinanana. Isy ihany koa ny sisany orana tandrifindraona ho antsika aty amin'ny morontsiraka ny faritra Sofia, Boeny, Melaky. Raha toa ka andrahoana mety isy ihany ny tandrifindraona andalo ny vao maraina aty amin'ny faritra Bonglava, Menabe, Anosy ary Androy. Torak'izay ihany koa ny ilany andrefan'ny vakana karatra Moromany, Matsiatra ambony ary Iorombe. Ny faritra sisa moa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko. Raha ho an'ny tolakandro indray dia andrahoana mety isy ihany ny herijika isina tandrifindraona ny aty amin'ny faritra Analanjorofo, Alaotra Mangora, Analamanga, Atsinanana, Vatovavitovinany ary Mipaka hatrany Farafangana. Ho an'ny afovoantany moa dia andrahoana mety arahana tandrifindraona eny antsefatsefany eny. Ny faritra sisa rehetra kosa dia azo oram-baratra mety alohavana na arahana tafiotra avokoa. Raha ny vinan'ny maripana raha ho amin'ny rampitso izay zao dia manodidina amin'ny 2 degré aty amin'ny tendrony atsimo sy ny amin'iny manodidina Maheva tanàna. Raha toa ka 5 ka hatramin'ny 20 degré zany ho an'ny afovoantany. Any amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny moa dia manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Andao jerentsika indray raha mivinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ho avy izao saika miamaina hatrany aloha ny andro mety isy tandrifindraona andalo kely ihany indraindray ny any amorontsiraka Atsinanana fa amin'ny ankapobeny dia ho maina aloha ny aty Analanjorofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavitovinany, Atsimo Atsinanana. Andrahoana mety arahana tandrifindraona indrindra ny alina ho an'ny afovoantany. Ny faritra sisa rehetra kosa dia vinavinaina azo orana tandrifindraona mety arahan-kotroka. Raha ny vinan'ny maripana amin'ny sabotsy izay zao dia manodidina amin'ny 30 degré hatrany aloha ho antsika any Maheva tanàna, 20 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany. Ndao faranantsika amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alahady ary izay dia miamaina hatrany aloha ny faritra maro eto Madagasikara. Ny orana kosa dia saika mivangongo aty amin'ny tapany atsimo sy any amin'ny faritra avaratra andrefana ary any amin'ny tapany avaratry Madagasikara. Mety isy tandrifindraona andalo ihany moa indraindray ny morontsiraka ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana. Torak'izay ihany koa ny manodidina ny vakana karatra sy Moromany. Raha mivinany maripana amin'ny alahady izay zao dia manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany. Raha toa ka eo amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any Maheva tanàna. Mety isy fiakarany kely ihany koa ny any Mahajanga manodidina amin'ny 1 ka hatramin'ny 2 na 3 degré eo. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.